Efa miakaiky ny vanim-potoana fifidianana maro firenena fikambanana iraisam-pirenena no milaza ny anoana sy anapen'i Madagasikara mba azahoana fifidianana madio sy mangarahary. Tsy ambakan'izany ihany koa ny firenena Amerikanina izay vonona trandy ny anampy ny firenena Malagasy amin'ny lafiny fifidianana io raha ny nambarany masovoan'ity firenena ity raha nanokatra ilay fankalazana ny fa-50 taona ny fiara-miasa teo amin'ny firenena Malagasy sy ny Amerikanina tenany. We provide support through support of the elections. Maro ny hezika sy ezaka fanohanana zay fiatrena ny fifidianana zay indrindra miresaky ny fitantanana amin'ny alalan'ny tetikasa iranan'ny USAID. Misy zany ireo hetsika fanentanana ny vahoaka sy ny mpifidy dia ny aty amboloany. Misy ihany koa ireo hetsika ho an'ny fanaraha-maso ny fifidianana amin'ny andro fifidianana. Eo ihany koa ny fanohanana manokana ny senia amin'ny fikarakarana zay fifidianana zay. Ny tena natao misy ny lesoka hita foana hatramin'izay ireny lesoka ireny dia avadika ho lesona mba hanatsarana ny zavatra atao sy ny fomba fiasa dia tohizana ny izay fanatsarana izay. Miresaka foana hoe miara-miasa sy fiara-miasa sy fiara-mientana satria tsy maintsy mifandray tanana sy miara-mamindry sika ao anatin'ny fanatosana zany tsy isika rotontareo ihany fa misy ihany koa ireo mpiara-miombonantoka hafa miara-miasa amin'ny gouvernement américain. Misy ireo firenena mifandray mivantana Madagasikara zay afaka tohanana, misy ireo firenena maromaro zay miara-miasa amin'ny fitondrana malagasy dia anatin'ny fandarana zay azo totosaina tao zany raha fitina dia hoe ny fiarahamonina iraisam-pirenena mihitsy no efa manohana ny atotosana tsara sy atsakazandavana ny fifidianana amin'ny taona 2024 mba ho fombiazana no hita. Mirotsaka tanteraka ao anatin'ny fizotran'ny fifidianana zany ny firenena Amerikanina amin'ny alalan'ny USAID. Ny anana fifidianana madio sy mangarahara moa no tanjona amin'ny fifidianana manaraka io.